Classé tompoko fahafaly miarahaba rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fandaharana manokana izao ary manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Iresaka momba ny jery totiky ny asa niarahana tamin'ny antoko maitso tao anatin'ny gouvernement ny taona 2024 moa isika amin'ity anio ity teboka maromaro no horesahana amin'ity anio ity izay tafiditra anatin'izay ny idéologie ny antoko maitso, ny politika ekôlôjika ary ny toetra raha-pirenena amin'ny akabeny ny eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana sy ny zava-misy tamin'ny taona 2024 iny vahiny saina tamin'ity anio ity Ramatoa Aingoso Hortensia izay coordinatrice nationale ny Parti Vert Madagascar na izany ny antoko maitso asiny Madagascar. Miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Ya, miarahaba namana Yanta de miarahaba ny mpijery rehetrarehetra isa-tokantrano any de misaotra ny Cool TV nampiatra ny tenanay amin'izao takariva zao. Araka natsidiko tanam-piandohana moa de karazana jery totika kely ny antomboantsika anazy ny taona 2024 ianareo teo anivon'ny antoko maitso izay isan'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernement tamin'ny alalan'ny Front National ny antoko Andriamatoa Alexandre Marie Georges nandritry ny taona 2024 iny. Ina marina moa zany ny asa vita raha ataontsika hoe bilan kely mihitsy nandritra ny taona iny. Ia, tena tsara fipetraka tokoa le fanontaniana namana Yanta. Angamba bangona tsotsotra angambany de zay tena hoe réalisation à court terme no entina amitsika piaino de tsara ho mariana fa izahay teo amin'ny ministère no mbola ministère nametraka an'izany hoe scanner biologique zany eo amin'ny aéroport international de Vato mba icontrôlena ny are-pirenena mivoaka sy miditra Madagascar sady koa ny assurena n'ilay fonction régalienne de l'État de les contrôles forestiers sy les suivis izahay ihany koa no antoko ministère voalohany moa zany ministère voalohany nanao déclaration na rapport zatoandro taorian'ny déclaration ny Andriamatoa Filohajaina Andry Rajoelina zany hoe tao anatin'ny zatoandro monja de efa nisy zany hoe rapport d'activité zany. Izahay ihany koa no navita réalisation en matière de reboisement 25 624 hectares. Zany hoe ny atsasaky ny fanamby zay napetraky ny Andriamatoa Filohajaina ao anatin'le PGPM annexe 10 ao anatin'le izy hoe 40 000 hectares par an de vitanay tao anatin'ny zatoandro monja. De izahay ihany koa no nanao ny émission ana note ministérielle zay mitondra ny laharana 001 moa zay Baramed Barami bara 19 tamin'ny 29 janvier 2019 fa suspendu daholy ny exploitation sy ny exportation rehetra amin'ny hazo tsisy nouvelle coupe tsisy permis tsisy ninina raha tsy misy honoré ny engagement en matière de reboisement. Zahay zany nametraka an'izay politika zay zay tena hoe politika ny maitso mihitsiny zay. De izahay ihany koa no navita naprobobo an'izany hoe fiaramiasa entre ny samby ministère zany le coopération intersectorielle na ny multisectorielle de niarahana miasa tamin'ny ministère ny agriculture ny rano ny population de nahitana vokatra tsara zay tamin'izay satria be de be ny fiaramiasa tamin'le nazahoana reny vokatra fambolekazo zay fantatritsika rehetrarehetra angamba fa tamin'ny 2019 zany nisy an'izany hoe changement de mentalité zany ny olona rehetrarehetra tena mobilisé daholy namboly hazo ary tamin'izay nafatarany Madagasikara ray manontolo fa hoe ny fambolekazo de devoir citoyen moa zany ilazana anazy hoe tsy tokony amboly hazo daholy ny olo-pirenena rehetrarehetra. De ankoatran'izay izahay ihany koa ny ministère voalohany nanao déclaration sy communication verbale venezénève tamin'ny
atelier zay natao tany a fa miasa amin'ny CITES tsika dia nampanantena tamin'izay fa hiassainir ny filière bois zany hoe mbola tsy varotra an'ireo stock ireo aloha mbola tsy évacuer an'ireo stock ireo aloha lara-pamiana fa mbola diovina aloha le filière atao anatiny alohany ny andefasana an'izay mba adio angarahara ametrahana ilay principe de redevabilité c'est le principe de transparence zay matematisany fitondrana amin'izao fotoana zao dia ankoatran'izay izahay ihany koa no navita namoaka n'ilay note politique momba ny afo tamin'ny octobre 2019 dia ary ny amarana koa azy dia tsy nikely indrindra fa tao anatin'ny enim-bolana zany hoe 6 mois nitondrana ny ministère dia vita ny 41 065 hectares zany hoe efa mihoatra 1065 hectares par rapport amin'ny fanamby zay napetraky ny Andriamatoa Filohajaina zany hoe enim-bolana zany dia efa presque vita ny mission an'ny io ministère io tamin'ny tantananay anazy dia izay zany no jery todika amin'ny lafiny mpambolekazo raha tsy teny koa zahay ny lafiny momba ny feu ny afo dia navita koa zahay nampihena n'io afo io raha ataoko hoe 351 651 izy tamin'ny 2018 dia tamin'ny 2019 zany feu zany nihena 349 016 point de feu io zany na non forêt na forêt nefa tamin'ny raha zany ny données ampelantanana amin'izao dia somary malahelo ihany tena hoe efa presque la moitié no mihoatra ndresaka an'le fambolekazo ianao teo raha ny zava-misy tadidiko mihitsy tamin'ireny fotoana reny ministera maro ny olom-pirenena maro ny orinasa tsy miankina samihafa araka nambaranao teo hoe niaraka nanana an'izay toe-tsaina hoe amboly azo izay ny 7 janoary 2023 ohatra dia nisy 60 millions na zanakazo teo amin'ny 80 tapitrisa teo izay voavolo tao anatin'ny ray andro monja amin'izao fotoana izao ohatra ny ahoana marina moa zany ny karazana hoe suivi andreny ahoana fahitanareo ny fikarakarana anazy tao ty aoriana ny fitohizan'izay asa izay ihany koa ia sotra betsaka hatrany amin'ny fanontaniana marina tokoa zay vao avy natsidiko teo hoe tamin'ny andron'ny maintso teo amin'io ministère io nafatarany Madagasikara ray manontolo fa ny fambolekazo dia andraikitry ny olom-pirenena tsirairay dia ilaina ny fambolekazo ino moa reboisement à grande échelle moa zany tena hoe avo PDB à grande échelle zay satria efa faritany Conseil des ministres tamin'ny 27 février 2020 izy io hoe tsy maintsy miditra makany amin'ny reboisement à grande échelle tsika atratrarana n'io tanjona io hoe andrakotrala ny Madagasikara satria izay mihitsy ny loahevitra tamin'izay hoe Madagasikara rakotrala dia izahay zany isan'ny promouvoir an'izay fambolekazo zay tamin'izay tamin'ny 2019 dia raha ilazy ianao hoe 60 millions tena teo tokoa zay teo atapoketsa ary tena ino tokoa ningeza indrindra teto Madagasikara raha mbola fambolekazo atanetina hoe le reboisement terrestre zany dia mbola misy ihany koa ilay 1 million propagule tany Bonamary tany Majunga tao anatin'ny indray andro daholo zany nanaovana an'ireo zany hoe défi ngeza be no nyrelevena navitanan'ireo dia mahavelom-bola aloha ny résultat amin'izao satria dia à 85% taux de réussite n'ireny zanakazo reny fa ny mampalahelo dia zao ilay fambolekazo tany amin'ny faritra tsy dia ohatran'izay tany amin'ny faritra rehetrarehetra mihitsy zany presque tsy dia nahitana an'izay fa latsaka be ny taux de réussite satria noho izay tsy fisian'le fanaraha-maso taty aoriana raisiko ohatra fotsiny hoe make exemple terre be nareo raha ren'ny fambolekazo zany ny antoko maintso satria mamaintso anazy zay dia zay mihitsy ny asanay mamboly hazo manamaintso a Madagasikara anao anaty fitondrana ny atsao anaty fitondrana dia mandeha foana le asa ka
rehefa izahay zany reny dia eritrereto hoe zazakely zazamena vava zany le zanakazo dia mbola minono le izy mbola mila kolokoloina tsara dia kanjo nasorona nono tampoka zazamena vava nasorona zany le zanakazo dia tsisy mikolokolo tsony satria lasa taizandreny kely le zanakazo ohatran'izany ohatra hoe etiko ohatran'izay zany le azahoan'ny be sy ny maro azy satria inona ny antony tenenako an'izay dia zao fotsiny ny filoha-jaina nametraka ny velirano 3 nametraka koa izy navadika io natao PGEPM natao politique générale de l'État zany kapoben'ny fitondrana dia faritana ao anatin'io annexe 10 io hoe amboly hazo 40 000 hectares ka izahay teo amin'io ministère io dia nisaligné tanteraka tamin'izay vision ny président zay tena nanaraka antsakany sy andavany ary nanana ny axe stratégique anay zay mifanindran-dalana tamin'io vision io ivina io ivina filoham-pirenena io dia aty aoriana zany rehefa misolo ilay administration zany le gouvernement passe ozy ny fitenenana zay dia manana ny vinany manokana koa le olona miditra eo tsy haiko nazo ny ianta angamba ny tiako tenena zany hoe manana ny axe stratégique ny manokana koa izy izay ankoatran'ilay veliranon'ny filoham-pirenena ankoatran'izany ilay axe stratégique ka midika zany fa délaissé zany aloha le tany aloha dia tsisy ny continuité de l'État tsy misy ny continuité de l'État satria lasa matimatesana indray le axe stratégique taty aoriana plutôt que dia hoe i-renforcer an'le teo aloha anohy an'le teo aloha raha mitaina zany ny asan'ny taona 2024 sy 2025 sy ny taona 2024 sy 2025 iny ahoana ny fahitanareo an'izay ary teo amin'ny raha nyresaka fambolekazo ihany koa ny resana iny taona 2024 sy 2025 iny ve ny fahitanareo anazy na tratra an'izay tanjona napetraky ny fitondram-panjakana izay ve ny tao anatin'ny iny taona iny tamin'ny resaka fambolekazo ia araka ny teneniko anao teo ny taona 2024 sy 2025 dia tratra ny tanjona tao anatin'ny enim-bolana monja fa ity taona ty nefa lany nany ampahefaka ny mbola tsy hita dia zay zany ny tena antony hoe aleo aseho ny marina aseho ny vahoaka hoe tena tsy tratra ny tanjona ary tena tsy vitana ny conservation durable le tenen'ny président anatin'le annexe 10 zany hoe conservation durable de nos ressources naturelles fa iarahantsika mahita ny famaizana zay tena fanaty afo tanteraka Madagasikara amin'izao fotoana izao fa raha misy ny manana pirofo hoe tratra io tanjona io tao anatin'ny 2020 hoe voavolony 40 000 hectares zéro feu na hoe latsaky ny tamin'ny 2019 ny feu dia afaka miprouver an'izay izy miakatra izy Covid-19 fa nefa ny taona 2024 mety teniny avy amin'ny gouvernemanta hoe mifandray amin'izay mety ho sakana ave ny Covid-19 tsy atompoko tsy sakana ny Covid-19 satria io zany ataoko hoe ohatrany ianao eny ambony terrain ozy izy raha namana ray izay matoa ianao nandray fitantanana dia manaiky ary vitanao fa hotafitanao i baolina eo matoa ianao niakatra eny ambony terrain fafantatrinao hoe misy mamingana fafantatrinao hoe tsy maintsy misy fingapingana tsy ny namana fa ny objectif zany dia hoe mamony baolina rehefa tsy mamony baolina ianao dia fa défaillant ianao zay dia fa tsy naresiko dia ohatran'izay koa ny fitantanana ny raharam-pirenena ninninona zavatra tonga eo tsy tokony ataonao sakana en plus ny ministère ny tontolo iainana angeka tafiditra ao anatin'ny service essentiel fonctionne foana io ministère io tao anatin'ny heritaona iny tsy mbola tapaka mihitsy ny service tsy olana mihitsy zany ary nisy koa ny reboisement innovant zay nampanantenain'ny filoham-pirenena nanomboka tamin'ny taona 2019 fa hoe mila mamboly hazo amin'ny lalan'ny drone tamin'ny andronay efa nandeha ny démarche rehetrarehetra manohy fotsiny ny ataon'ny ministère ankehitriny nefa ny tsy mbola tonga zany zavatra zany hatramin'izao fa izahay izao ara ny mbola navita nanao largage par avion ana graine tamin'ireny na teto Antananarivo zany na tany amin'ny faritra mbola tamin'ny andronay nisy an'izany hoe largage par avion zany amina fambolekazo zay le zavatra innovation hoentina ao anatin'le ministère tsy nisy nefa an'izay nefa continuité no atao tsisy zavatra innovant mihitsy zany tao anatin'ny ministère aloha raha apparemment tena hoe iaraha mahita zay zavatra zay fa lasa
famonoana afo amina média fotsiny zavatra mandeha hitanay rahanay mahita zany any amin'ny Facebook any amin'ny télé famonoana afo zany hoe il joue les pompiers quoi ao anatin'ny média zany mitantasika be hoe vita zao nanao an'izao nefa asa teo aloha daholo reny ny achevena tamin'ny taona 2019 reny fa tsisy asa vaovao natao zany raha tsy teny fotsiny hoe un téléphone vendu une arbre planté miaraka tamin'ny tellement ngamba zay reny ne zavatra efa vita taloha daholo fa convention fotsiny sisa nataon'ny ministère tateo aoriana ohatran'izany zao ny resaka reboisement na pépinière grande échelle ao Amboasary miaraka amin'ny PNUD de daka maka sary fotsiny ny ataon'ny aty aoriana fa zahay maintsy daholo ihany nanao montage ny projet rehetrarehetra zany hoe continuité suite n'ilay asa natao tamin'ny 2019 zany no vita tao anatin'ny 2020 zany hoe ambinambin-javatra fa ny zavatra tena hoe natao madiodio tsy nisy tompoko sanay miteny an'izany fa vao mainka ara-potika ny firenena izay indrindra ny resaka doro tanety ianao ny resaka firehetana ala ianao teo raha iverenana kely ohatra ny tranga tamin'ny ala manombo izay ala hektara maro no nirehitra tamin'io fotoana io tamin'iny taona lasa indy ary nisy moa ny etsiketsika mihitsy ary nataon'ireo mponina tany an-toerana ahoana ny fomba fahitanareo ny tranga takindretsy izay ihany fa maromaro ny doroala tamin'ny taona ny fahitanay anazy aloha dia tena zavatra tsy mbola fahita moa zany sambanay nahitan'izany hoe 102 hectares zany amin'ny mahita ao anatin'ny iray mpimaso tamin'iny faritra iny iny faritra tsy matsinanana iny izay isan'ny faritra mbola maitso mavana eto Madagasikara ary izay resaka ressources naturelles zay no isan'ny levier de développement anatin'iny faritra iny tsy manana ninina ankoatran'ny arena voajanahary zay zany any amin'iny faritra iny sy ny arena kibon-tany moa zany fa tsy dia dirako lalina loatra nefany reny zavatra niseho somary mampalahelo ihany satria ny tena mampalahelo anatin'le izy zany le afo misy foana fa maîtriser voafehy foana ny afo fa iny indray mitoraka iny kosa tena efa mihoatra be satria tsy nisy fandraisana andraikitra tonga dia alako teneniko ohatran'izay le izy satria raha nisy fandraisana andraikitra misy directeur ao misy démembrement ny ministère ao misy autorité locale force vive rehetrarehetra ao amin'io toerana io maninona reny olona reny tsy avisé à temps tsy nampahafantarina ara-potoana zany reny olona reny mba afahana mobiliser ny pompier sy ny namana fa navela mihitsy n'le afo nanara-po zany hoe may ny 19 novembre dia izy mianakafo tao ihany ny konikonina an'le izy tao ny tapitapenana tao tsy inona izay mamenatra amin'le tapitapenana anazy tao fa tsy nampilazaina ny gouverneur tsy nampilazaina ny préfet tsy nampilazaina ny force vive rehetrarehetra teo atoerana fa ny gouverneur sy ny autorité mandalo eo ary ny gaga mahita an'le afo hoe wow ty ve nataon'le ala kilomètre maromaro anatrany anatiny any dia mbola midéfendre ihany ny mpiaro an'ity alarovana ty réserve spéciale ny manombo ty sy ny ministère en charge an'izany environnement zany fa hoe arabe ihany ny may ngamba dia hitanareo amin'ny sary voaka rehefa avy eo fa tsy arabe mihitsy ny tompoko ary bêtement fotsiny manao an'izany argument zany fa tsy arabe le izy fa matoa zahay mitroatra matoa ny mponina nitroatra dia efa misy dikan'izay zavatra tsy mbola fahita tao ka hoy za hoe tokana fotsiny zany no mba tiako tsindrina kely amin'le izy angamba be dia be loatra ny ala tantanan'ny MNP 43 ny isan'ny eran'ny Madagasikara 43 réserve spéciale sy ny parc national ka ray manombo ve no tsy vita tsy alao CD nareo le izy dia anaovana appel d'offre ouvert dia zay gestionnaire na promoteur mamaly an'le izy mamaly an'le filan'ny mponina antoerana no raisina atao mangarahara mihitsy